ny Eukaristia mampiombona antsika amin'Andriamanitra sy amintsika samysika. Miarabantsika rehetra izay manaraka trany ny Radio Don Bosco sy ny PJRDB Live amin'izao alakamisy masina izao. Mirary soa antsika mba samy ombany fahasoavan'Andriamanitra ahafahantsika mibanjina n'ilay misterin'i Kristy indrindra amin'ity andro anio ity. Miraba manokana ny fikambanana masina afafy efete. Miraba koa ny mpisorona rehetra satria andro mpisorona androany. Ary mirary soa antsika mianakavy mba samy azo aim-panahy amin'ity alakamisy masina ity. Loha hevitra odoniantsika androany dia ny hoe ny Eukaristia mampiombona antsika amin'Andriamanitra sy amintsika samitsika. Rehefa alakamisy masina toy izao dia mankalaza ny fanasan'ny Tompo isika. Namorona ny Eukaristia Jesoa anehoany ilay fitiavan'Andriamanitra satria dia ny tenany mihitsy no natolony ho sakafom-panahintsika. Ity ny vatako izay atolotra ho anareo, manaova izany fahatsiarovana ahy. Ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo. Ao amin'ny Luka 2:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Tamin'io fanasan'ny Tompo io koa dia nalasa ny tongotry ny mpianany Jesoa ho fakany tahaka ho antsika. Hoy izy hoe, ianareo manao aho hoe mpampianatra azy Tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ka raha izao Tompo sy mpampianatra azy manasa ny tongotrareo, ianareo sy aminareo koa dia tsy maintsy fanasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko. Penana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny faharandro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitetra ao anatiko ary izao ao anatiny. Ao amin'ny Masindajoany 9 andiny 1:20 sy 5:20 ary 7:20. Izany hoe ny fahazahoana amin'ny fiainana mandrakizay, ny fananganana amin'ny faharandro, ny mitoetra ao amin'ny Kristy sy hitoeran'i Kristy, ireo zany tombontsoa lehibe ho antsika izay mandray kominio. Tsara manamarika fa tsy ho azontsika amin'ny masontsika ara-batana fotsiny izany, na hoe amin'ny fandrenesana dimy fotsiny izany, fa ilaina finoana. Araka ilay irantsika mahafinaritra iny iran'ny katolika iny le hoe niendrika ao ry Jesoa ny takona aminay izao, fa ny finoanay mahita anao anatin'ny hostia. Mila mivavaka sika ry havana, ary ny fiainam-bavaka dia mitaona antsika hifandray tsara kokoa amin'ny Jesoa amin'ny alalan'ny teniny sy ny vatana mandrany. Ka ho antsika izay efa afaka mandray kominio vita kominio voalohany dia raiso ary hano ny vatana mandran'i Jesoa
mba hahafahanao mitoetra ao aminao sy toeranao ao anatiny. Dia fampivavaka sika amin'ity andro ity mba samy omban'Andriamanitra amin'ny fahasoavany ka ny tenan'i Jesoany no sakafom-panahy hamelona antsika. Jesoa mpamonjika, aleoko maty toy izay mandroaka anao hiala-tao anatin'ny foko indray, fa efa sambatra ao ankehitriny mandray anao ao anatin'ny foko amin'ny kominio masina. Jesoa mpamonjika, ny endrikao ny takona aminay izao, fa ny finoanay dia mahita anao ao anatin'ny hostia. Tompo, mitoera ao anatinay mba hahafahanay mitoetra mandrakariva ao aminao. Amin'ny alalanao Kristy tokony nangatana izany. Amen.